ny fandresen'ny mpino kristianina. Ny fandresen'ny mpino kristianina, fandaharana totosain'ny faramalala razanajatovo hoenoinao eto amin'ny onjam-peon'ny radio vaovao masoa isaky ny amin'ny ora toy izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay Andriamanitra tsy mba mivadika amin'ny tenin'izany ry havana no hiarabako anao, ary raha sitraka ao indrindra dia androsoka ao anatin'ny tokantranonao amin'izao alatsinainy alina izao. Miarahaba anao ihany koa izay manjo izao fandarana izao mbola velonaina somatsara. Na salama ianao na marary ianao dia tsaroa fa famindrapon'Andriamanitra no mbola tsy nahalany ritra antsika fa tsy mitsahatra ny fiantrany araka ny fitomanina toko 7:2. Avoaziny anie izany isan'andro san'andro ka dia vaovao isa-maraina izany araka ny fitomanina toko 7 ihany ny 2:2. Tsy misy mahay manampy ny andro iainantsika ry havana araka izay voalaza ao amin'ny Mateo toko 9:7, ka tsy misy afaka ireare hoe noho ny nanako fanafody na noho ny fananako volana fahako ny hetsika teroa, fa tsy mahavonjy izany fa ny famindrapon'Andriamanitra no natoy izao antsika mbola afaka miaona indray eto amin'izao onjam-peo ny radio vaovao masoa izao. Ny taridalantsika anio ry havana dia ampitondraina ny lohateny hoe mankatoavan'Andriamanitra. Fa mialohan'izay iarahantsika miombona amin'izany, andeha aloha isika hivavaka isika tompoko. Misaotra anao izay Andriamanitra, fa lehibe ny fitiavanao anay. Namindra fo taminay ianao, tsy hitakatry ny sainay ny fitiavanao, fa na ny fahotana izay vitanay teo anatrehanao tamin'ity andro an'ity ihany aza dia tsy tokony ho velona akory izahay. Tao ange ny ota tsinahy, tao ny ota sahisahy, tao ny ota malaky mahazo, akoatr'izay ota fanahinianay, kanefa dia novelominao izahay ary fantatray tokoa fa famindraponao no mbola nahatrara anay izao fotoana izao hitarihanao lalana anay, hiala sy hiongotra ao anatin'ny tsy fankatoavana anao, ary hizotra kosa amin'ny lalana izay tianao hitarihana anay. Koa fanahinao masina Andriamanitra, anokatra ny masonay, anokatra ny sofinay, ary ampahafantatra izay tianao ambara aminay, mba hahazahoanay tsara ny amin'ny izany hoe fanarahana dianao izany, mba tsy hibolisatra izahay, mba tsy enjera izahay, mba tsy horeraka andalana izahay. Misaotra fa nomenao maimaim-poana izany fanahinao masina izany, tsy vidim-bola akory entinao ampahatsahivana anay ny teninao, ny nanoloranay tena ho anao. Dia mitenena ary Jesosy fa miaino ny mpanomponao, ary amin'ny anaranao no nanaovanay izany vavaka izany. Misaotra Tompo, amen. Mialohan'izay hidirantsika amin'ny taridalana ry havana dia tiana marika kely hoe ny amin'ny SMS izay alefanareo raha mangata-bavaka ianareo dia mario tsara izay antom-bavaka izay tianao angataham-bavaka. Misy ny manoratra mantsy ny hoe mangata-bavaka fa tena ao anaty olana, izay fotsiny tsy fantatra ilay olana hoe olana inona moa, karatoa hivavaka ho an'ny olana amin'izao areto mandringana izao. Nefa ny olanao olana eo amin'ny zanaka, mety olana eo amin'ny vady, dia lasa fitondranam-bavaka vilana ane izany. Fa hazavao tsara ny antom-bavaka izay tianao ampitondraina. Faharoan'izay matoa ako ny manontany hoe iza ny anaranao, anarana fiantso ihany no tadiavina, dia ny anonana anao eo anatrehan'i Jesosy anie, fa tsy hoe ahafantatra ny anaranao mba ho aparitaka etsero, tsy ary havana. Efa nanao voady teo anatrehan'Andriamanitra ny mpiandry mba hiazona ny tsy ambaratelo, ary dia sarotra ny mivadika amin'izany fanekena efa natao teo anatrehan'Andriamanitra teny amin'ny alitara masina. Indraindray tsy mety manonona ny anaranareo ianareo dia antaniana hoe aiza no mipetraka, tsy ho any akory hafa aza matavatra, fa
itenenana amin'i Jesosy avokoa ange zany rehetra izany. Hitanao a, fantatry Jesosy ny momba anao, izay vavaka entina ho anao koa. Fa Jesosy nanoloana an'ilay olona jamba, dia mbola nanontany izy hoe inona no tianao ataoko aminao? Efa hita fa jamba ilay olona, sao dia tsy izay mantsy ny laharam-pahamehana eo amin'ilay jamba. Ary izany no tiako hanamarihana indrindra hoe raha manontany ny anaranao a, na amin'ny toerana izay hipetrahanao, dia ny hanonana azy re eo anatrehan'i Jesosy Kristy hoe raha anona anie Jesosy a, mipetraka ao ananina izy, mba tena voafaritra tsara. Amin'ny teny baiko dia hoe mba tena ho préciser tsara mihitsy a ny vavaka izay atao a ho anao. Ary zavatra iray tena tediavin'i Jesosy Kristy ange izany, ny tena anamarihana an'izay zavatra tena ilaina. Fa mamaky SMS be dia be aho a, dia avy eo mitondra am-bavaka aloha. Ka raha ity aho zany miteny hoe hitanao Jesosy ilay olona nandefa SMS teo milaza hoe misy olana, ary nefa dia izay daholo ny akamaroan'ny SMS, dia tsy mamaly ny fanontanian'i Jesosy nge ianao e, hoe inona ny tianao ataoko aminao? Be dia be nge ireo olona nanaraka an'i Jesosy tamin'izany fotoana e, fa izay niantso azy ihany a no nanontaniany. Dia aza matahotra ianao, ary koa aza manahy a, fa ho antsika telo rery izany, ianao dia izaho a, ary Jesosy Kristy. Izay no ela ry havana fa andeha isika hiditra amin'ny taridalantsika anio, izay nampitondraina ny lohateny hoe mankatoavan'Andriamanitra. Tamin'ny heriny isika raha nijery manokana ny hoe manekehan'Andriamanitra, tsaroanao tsara, dia anio indray ny hoe mankatoavan'Andriamanitra. Angamo ianao zao tsy mitovy ihany zany, ny hoe manaiky sy ny mankatoa tsy mitovy ry havana. Be dia be amin'izao fotoana izao a, ny olona manaiky fa tsy mankatoa. Na ny zanaka ao an-trano fotsiny azy. Raha andeha ianao dia manafatrafatra ny hoe zao rakizy a, andeha fa velomy ny afo, dia andrahoy ny vary, ity eto endasina, fafao ny trano, ampirimo ny fandriana, dia manaiky angeny ankizy. Eniny a, eo fa atao izany. Ny veriny ianao a, ny atsasak'ireo ihany ny vita. Raha ho vita azy, mahita anao tonga izy a, izay vao andeha hamelona afo. Tsy mankatoa izany. Ary rehefa tafiditra ao anatin'ny tsy fankatoavana, dia tsy maintsy mandainga, tsy maintsy manota, satria tsy maintsy mamorona izay antony tsy nankatoavana ilay fitenenana izay natao taminy. Fa amin'izao vanim-potoana izay iainantsika izao, lalovana olana maro samihafa ny mpino kristianina ry havana, ary tena misy ny mampalahelo a. Ka rehefa hanambarana ny hoe avozo mihitsy aloha ny fanoloran-tenanao an'i Jesosy. Ao ny mbola tsy nandray an'i Jesosy Kristy, dia asaina mandray an'i Jesosy hoe raiso mihitsy aloha Jesosy a, ho tomponao sy ho mpamonjinao, ho mpanjakanao, tena hitoetra ao anatin'ny fonao, ao anatin'ny tenanao sy ny tokantranonao manontolo mihitsy. Ao indray ny sasany a, voanomboka hiresaka dia izaho aloha efa nandray an'i Jesosy Kristy, nefa ny resaka atao amin'io a, tsy nitenenako izy dia nandritry ny 3 andro ny fahaiziko mihitsy. Tsy Jesosy ny ao anatinao amin'izany ka, fa ao anatin'ny olana ny olona dia manaiky ny andray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ary mpanjaka ny fiainany, fa tsy mankatoa an'ilay Jesosy. Ny fandraisana an'i Jesosy ange tsy raiki-po e, na hoe formule hoe ny teny vahiny, fa tena fampiarana. Izany no fandraisana an'i Jesosy Kristy. Ary rehefa nandray an'i Jesosy ianao a, ny dikan'izay dia mivonona hanaraka izay zavatra rehetra teneniny a, sy ny hitarihany ianao ihany koa. Ka raha miteny aminao izy hoe aza manahy, dia okare tsy hanana fanahiny. Raha miteny aminao ny tenin'Andriamanitra hoe aza mijangajanga, aza mandainga, aza mangalatra, oka ho Andriamanitra tokana ihany no Andriamanitra izay hivavahanao, dia aza manao an'izany. Izany no efa hivononanao, tsy maintsy ho arahanao raha nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy ho mpanjaka ary mpamonjy ny fiainanao ianao. Rehefa miteny Andriamanitra hoe
ianareo mangina fa izany miado anareo dia mahaiza re mangina manoloana ny ady fa misy aniny tsy mety mihitsy raha tsy hiteny ary misy ny tsy mety mihitsy raha tsy imenomenina ao anatin'ny olana ao anatin'ny ady izay miseho aiza ve rangaha dia izay atao an'izao aiza ve rangaha dia izao zahay izao aha nasain'Andriamanitra kombona ny vavanao angina ianao ary tian'Andriamanitra ianao ahitan'izany hoe famonjen'Andriamanitra izany ahitan'izany hoe fiadin'Andriamanitra ny adinao izany tahaka izany ange ilay fankatoavana an'Andriamanitra manaiky ny ankatoa azy amin'izay ambarany ianao sy amin'izay hitarihany ianao. Jesosy ange tsy hoe olombelona tahaka antsika izao ka hita maso eo fa ny fanekenao azy tamin'ny finoana izay no anekenao ny teniny fa any amin'ny teniny izy no miseho eo amin'ny fiainanao. Izany no ampirisihana antsika mandrakariva ry havana hoe mazotoa mamaky baiboly misy ny milaza ny hoe za tsy mamaky raha tsy indray mandeha isan'andro ihany na indroa isan'andro ihany tsy ry havana ary raha indray mandeha na indroa ihany ianao no misakafo dia manahoana ny vatanao fa efa nambarako teto izy ty ary efa nomena antsika ny fampianarana mamaky ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka fa raha tsy mihoatra noho ny filan'ny nofontsika ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka izany hoe ny fifaneraserantsika amin'Andriamanitra dia tsy ho mpandresy mandrakizay izany isika ry havana. Averiko voafo ianao mbola tsy midina eo am-pandriana akory ny tongotrao dia vakio ny salamo. Vita vaky ny salamo dia miala ianao eo am-pandriana ary mandoale mivavaka mideran'Andriamanitra. Ny fandoaleana amin'ny fideranan'Andriamanitra dia midika indrindra fa kely ianao tsy toy inona ianao eo anatrehany ary dia miondrika eo anoloan'ny voninahiny ianao midera misaotra mankalaza manome voninahitra azy. Ny salamo moa dia fampianarana antsika hivavaka dia ampidiro ao anatin'ny vavaka re ny salamo izay nivakianao teo hiderana n'Andriamanitra ary rehefa vita izay dia sokafy ny baibolinao ao amin'ny testameta taloha. Ny testameta taloha dia mampiseho antsika ary mampianatra antsika ny anekentsika ny ankatoavantsika ny fitarihan'Andriamanitra. Eo no ahafantarantsika ny fomba n'Andriamanitra mitarika ny olony vakio ny testameta taloha. Dia vita vaky ny testameta taloha dia mivavaka indray ianao avy eo manana toerana mihitsy amakinao an'io testameta taloha io sy hivavahanao ao aorianan'izay. Izay ny maraina tonga ny atoandro dia mamaky ny bokin'ny Ohabolana. Ny Ohabolana dia misy toko 130 ary ao anatin'izay toko 130 izay dia isan'andro eo amin'ny fiainantsika. Anio zany itsika raha 10 ny volana Aogositra dia Ohabolana 10 no vakiana. Rehefa tonga hatrany amin'ny 130 Aogositra dia ny Ohabolana 130 no vakiana. Mandiha indray isika ny volana Septambra dia miverina any amin'ny Ohabolana voalohany. Ny bokin'ny Ohabolana dia ananantsika fahendrena amin'ny fiainantsika isan'andro ary ahafantarantsika ny fahendren'Andriamanitra izay mitantana antsika no vakintsika tao anatin'ny testameta taloha. Vita izay ny atoandro ary mialohan'izay hamakinao ny bokin'ny Ohabolana sy aorian'ny hamakinao azy dia mivavaka ianao. Ny hariva kosa indray dia mamaky ny testameta vaovao isika. Misy ny milaza hoe izay te hamaky mofinaina, izay te hihaino mana dia ataontsika gote reny. Ny mana eto amin'ny onjam-peontsika dia isaky ny amin'ny 10 ora maraina dia mihaino mana isika hamokisana ny fanahintsika ary ny mofinaina dia amin'ny fotoana ilay anaovantsika gote amin'ny 3 iny dia afaka mamaky mofinaina isika izay alohavana sy faranana amin'ny vavaka hatrany. Inona ny anton'izany rehetra izany? Mila mihoatra noho ny filan'ny nofo sika ry havana fa ny nofontsika dia maraina atoandro hariva misakafo hatrany ary mbola misy ara ilay gote kely eo amin'ny 7 na amin'ny 10 sy ny amin'ny 3 na amin'ny 4 tolakandro iny. Aza feranao Andriamanitra hoe maraina ihany ianao Andriamanitra no miresaka amiko dia ampy azy
fa velao Andriamanitra iresaka aminao maraina atoandro hariva ary ny anelanelam-potoana ihany koa miaraka amin'ny vavaka izay ataonao. Fa raha tsy izany ange isika riavana tsy ho tsara fifandraisana mihitsy amin'Andriamanitra dia manana karne manokana na kahie manokana ihany koa ianao dia soraty eo izay teny fantatrao fa nahakasika ny fonao tamin'ireo teny rehetra izay nivakianao teo ireo. Manana fotoana tsara isika izao riavana ao anatin'ny fihibohana ary andro tena fiomanana izao fihibohana izao araka ny voalaza tamin'ny heriny satria nge ao aorianan'ny fihibohana dia andalo krizy ny fireneny, andalo ady sarotra anie isika ao aorianan'ny fihibohana ka izay tsara homana ihany, izay tsara vatsy ihany no mahazo ny fandresena. Aokantsika mba tena ho toy ny Virjina dimy endry ka tena ho ampisolika amin'izao fiaviany Jesosy Kristy izao fa tsy ho toy ny adala. Samy Virjina ny anarana, samy dimy ny isany, samy ny andro varavarana ihany, fa na adala ny retsy dimy anankiray dia tsy ampisolika. Sanatriana izany ho anao izay manaraka izao fandarana izao. Dia mankatoava ho any tenin'Andriamanitra, mankatoava n'Andriamanitra. Manomboka izao izany isika dia izay miseho rehetra eo amin'ny fiainantsika dia inoy sekeo fa fitantanan'Andriamanitra io. Ankatoa ianao sa tsy ankatoa? Efa nandray an'i Jesosy Kristy ianao dia mila mankatoa riavana. Ny tsy fankatoavana ao anatin'izay toe-javatra misy eo amin'ny fiainanao dia io menomenona izay ataonao io atezerana izay ataonao io fanoherana izay ataonao io filazanao io fa tena resy amin'izao ady izao noho ny tsy fankatoavanao an'Andriamanitra ka. Ary tsy maintsy resy tantara rehetra ao anatin'ny Baiboly anie izay rehetra tsy nankatoan'Andriamanitra dia resy avokoa ny fitenenanao fa reraka tena kely mihitsy ny heriko izany, miravoravo tanana amin'izao fotoana izao. Tsy izany ange ny tenin'Andriamanitra. Asa ratsaroanao tsara ny volazany amin'ny Isaia 7:20 any hoe mampatanjaka ny reraka izy ary izay kely hery dia omeny hery be. Voleo aingana, andana aingana mifandray amin'Andriamanitra. Amboary tsara ny fifandraisanao amin'Andriamanitra dia ilay Andriamanitra be hery, ilay Andriamanitra izay matanjaka mba habe ny herinao ary hampatanjaka anao ihany koa ao anatin'izay heverinao fa nampalemy anao. Aoka ianao mba tsy hiteny tsony hoe tena tsy mba tian'Andriamanitra, tsy mba hiarehan'Andriamanitra izany mihitsy aizaka efa izao taona ve za dia mbola tsy manambady ihany, aizaka efa firy taona ve no nivadianay ka mbola tsy miteraka ihany. Tsy ny sitraponao anie no atao Andriamanitra nge efa nilaza tamin'ny fotoana nandraisanao an'i Jesosy Kristy dia Andriamanitra ray no nilaza araka ny Salamo 2:7 ka hatramin'ny 1:12 vakiako aminao zany amin'ny anaran'i Jesosy hoe ilaza zava-potendry aho i Jehova. Izao zany no ny zavatra nilazain'i Jehova tamin'izany. Zanako ianao, izany no niteraka anao androany. Mangataha amiko dia omeko lovanao ny jentilisa ary ny farany tany ho fanananao. Ho torotoroinao amin'ny tehim-by izy toy ny famaky vilany tany no hamonjy mitsananao azy. Ary amin'izany dia hendrey ianareo ry mpanjaka, mino ianatra ianareo ry mpitsara ny tany. Manompoan'i Jehova mifatahorana ary mifalia amin'ny fangovitana. Izany ange ny tenin'Andriamanitra rehefa nandray an'i Jesosy Kristy isika ary namafisiny izany any amin'ny Isaia 2:12 hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako izy dia oka ho adidiko ihany. Efa nateraka vaovao isika riavana tamin'ny fotoana izay nandraisana an'i Jesosy Kristy. Ary ho anao izay mbola tsy nandray, ny dingana tao amin'izany dia mibebaka aloha amin'ny fahotana rehetra izay vita dia atolotrao ny tenanao an'Andriamanitra. Sokafanao ny varavaran'ny fonao idiran'i Jesosy Kristy fa ilay toeran'ny ota rehetrarehetra teo mila fenoina an'i Jesosy mba tsy hiverenan'izany intsony aminao. Andriamanitra no niteny hoe ho torotoroinao amin'ny tehim-by izy ary toy ny famaky vilany tany no hamontsamotsananao azy. Ny fahavalonao anie izany. Ka nahoana indray ianao indray no montsamotsaniny, ianao indray no torotoroiny. Mandinihy hoe tena kely.
so dia nisy re tsy fankatoavana an'Andriamanitra fa tamin'ny fotoana izay nitenenan'Andriamanitra hoe zanako ianao, izaho no niteraka anao androany, dia nampiny hoe manompoary an'i Jehovah amin'ny fahatahorana ary mifaleha amin'ny fangovitany. Efa nanolo teny ianao dia tena nanompo azy tao anatin'ny fahatahorana an'Andriamanitra tokoa sady efa nanolo tena ho an'i Jesosy mitonona anarana ho mpino kristianina, nefa sady mitsangatsanga, nefa sady mamony vady, nefa sady gizitana be ny masika, nefa sady mbola mandainga, mbola mangalatra, manao kolikoly any amin'ny toeram-piasana. Ka aiza moa no ahitany mpino kristianina fandreseny? Raha izany no ataontsika toe-piainana, tsy mankatoa an'Andriamanitra izany ry havana. Marobe no miteny hoe tsy mora ny fanarahana ny Jesosy Kristy, ary tena marina izany. Tsy ny tiantsika intsony mantsy no atao, fa ny tian'Andriamanitra, ny fankatoavana an'Andriamanitra, satria tsy isika intsony ny velona rehefa nandray azy fa Kristy ny velona atao anatintsika, araka ny Galatiana 2:9-20. Ilaza tantara anankiray aminao jereo tsara voanarahantsika tamin'ny mana isan'andro nandritra ny herinandro teo iny, ny any amin'ny bokin'ny mpitsara. Rehefa nanendra ny Gideona Andriamanitra hitondra miaramila hanafaka ny zanak'Israely teo am-pelantanan'ireo Medianita, dia nitondra miaramila Gideona. 2:03 ny miaramila nentin'ny Gideona, fa ozy Andriamanitra hoe tenenireo miaramila entinao ireo fa izay rehetra matahotra dia alao hiverina, fa manjary mampareraka ireo namana. Firy no niverina? Ny 2:00 sy ny 2 alina. Izany hoe 2 alina izany ny sisa. Dia ozy Andriamanitra hoe mbola misy ny tokony hiverina amin'ireo, ka dia izao no ataonao. Eto midina ery amin'ireny rano ery izy ka izay misotro amin'ny tanana, izay no miaraka aminao. Fa izay misotro rano ka milelaka toy ny amboa ozy Andriamanitra, dia ireo averiny mody. Dia tamin'ireo olona 2 alina 700 monja no nisotro rano tamin'ny tanany. Ireo ihany izany miaraka amin'ny Gideona sisa. Ilay 2:00 sy 3 alina lasa 300 ny sisa. Dia Gideona ve anao hoe ary Andriamanitra, efa hitanao fa ny fahavalo reto efa vonimbonina tsara amin'ny kalesy, amin'ny soavaly, amin'ny fiadiana maro isan-karazany, 300 ve dia andeha haresy an'ireo? Fa ambarako anao fa Andriamanitra tsy mba manao diso izany. Izay tenenin'Andriamanitra sy hitarihan'Andriamanitra dia marina avokoa, ary tsy misy faharesena ny amin'izay hitenenany ary koa ny hitarihany. Teny an-tanan'ireo 300 dia tsy mba nisy afa-tsy anjomara, ny anjombona, izay no entina hiady. Ny fahavalo nefa entsy mirentirenty amin'ny fitaovam-piadiana sy ny kalesy sy ny soavaly sy ny sisa. Fa nampandresen'Andriamanitra ny ekipany Gideona satria nahay nankatoa an'Andriamanitra. Raha izany moa i Abrahama koa tantara anankiray izay ambarako anao, ilay nitenenan'Andriamanitra hoe ilaozy ny vadinao, ny zanakao, ny fianakavianao, ny tanin'ny razanao, dia avianao atoroko toerana izay mbola tsy fantatrao. Tsy mbola hitan'ny Abrahama akory izay lalana hitarihan'Andriamanitra. Dia nankatoany Abrahama, nankatoa fotsiny ihany nataon'ny Abrahama, fa nanaiky ny fitantanan'Andriamanitra. Sarotra sy mafy izany ry havana, ilozana daholo ny rehetra, ny toerana andehanana tsy fantatra, fa dia ankatoavana satria Andriamanitra no miteny. Dia tany ange no nampahitan'Andriamanitra zanaka ho azy. Fandresena goavana teo amin'ny fiainan'ny Abrahama izany, satria tany amin'izay tany nasehon'Andriamanitra azy, nasainy handrandra ny lanitra izy ary dia ho maro tahaka ireo kitan'ireo izy ny taranakao. Nijery ny fasika izay tsy azo isaina, ary dia ho maro tahaka ireo koa izy ny taranakao. Ary ampitomboana ny finoantsika amin'izao fotoana izao, tsy mahay manaiky an'Andriamanitra tsika raha tsy manaiky ny resahany, mihay ny toriteny, mamaky ny Baiboly indrindra ry havana. Tena mafisitro izany hoe famakiana ny Baiboly izany. Ao Andriamanitra miresaka amintsika,
ao ny afahantsika mankatoa zay tiany ambara. Inona reny lalovanao amin'izao fotoana izao hoe mandalo ady sarotra ianao, mandalo ady mafy ianao, nefa ianao ve efa nandray an' Jesosy, nefa ianao ve tena kristianina marina tokoa, efa pino fitantanan'Andriamanitra ny fiainanao io. Izy mihitsy no mitantana anao hiditra ao anatin'io lalana io. Fa nao taritiny ao azy ianao mbola tsy mafy nonen'ny mpanao salamo kosa. Andraso kely nefa keko aminao ny salamo 190 manomboka eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 12. Zao ny vakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa efa nizaha toetra anay ianao Andriamanitro, efa nanadio anay tahaka ny fanadio volafotsy amin'ny memy, efa nampiditra anay amin'ny fandrika ianao, efa nanisy enta-mavesatra teo ambalahanay ianao, efa nampandeha ny olona hanitsaka ny lohanay ianao, nandeha namaky ny afo sy ny rano izahay, fa nitondra anay ny voaka ho amin'ny fitahiana mahatretrika ianao. Hitanao amin'izany fa arakaraky ny mahasarotra ny lalana izay hitarihan'Andriamanitra anao, ny tena hampahatretrika anao ary ahitanao ny fiadanana raha toa ianao ka mahay manaika n'izay lalana rehetra hitarihany anao. Aza menimenina hoe nivadiko dia tahaka izao, nivadiko dia tahaka izao, fa lalana iray hitarihan'Andriamanitra anao io, araka ny efa nilazaiko tamin'ny heriny, hitolomanao ambavaka bebe kokoa. Raha ny eo akaikinao ny manahirana anao, ny vadinao ny olanao, dia ianao ny mandiny tena. Aoka tsy ilay olona ananana olana no omena tsiny na hitezeranao na ilazanao fa mankaleo anao, fa ianao ilay antranony olana, ianao aloha ny mandiny tena. Ny fandinihan-tena ry havana dia izao, manahoana ny fifandraisako amin'Andriamanitra. Sao dia tsy ampy loatra ny fitolomana ambavaka ho an'ny olona izay manahirana anao. Tsy ny vady sy ny zanaka ihany fa hatramin'ny mpiaramonina, hatramin'ny mpiray fiangonana sy ny sisa ry havana. Aoka isika hanao tahaka ny mpanao salamo, arak'izay rakitra ao amin'ny salamo 7:30 ny andinin'ny 7:20 hoe tinio Andriamanitro, ary fantaro ny foko, izaho toetra ary fantaro ny eritreritro, fa ho ampahatsahiviny anao izany amin'ny alalan'ny fanahin'ny masina rehefa tena mitokana aminy ianao. Isika anie ry havana rehefa mitokam-bavaka miaraka amin'i Jesosy dia ny fanahy masin'Andriamanitra no mampahatsiahy antsika hoe tamin'ny anina ange ianao nanao an'izao tsy nety anie ny nataonao iny dia eo isika no afaka mibebaka ary tsy maintsy mibebaka mifona amin'Andriamanitra ny amin'izany fampahatsiahivany fanahy masina izany. Ao ny misy manontany hoe za dia efa ela ny nanao an'ity fahotana anankiray ity, fa maninona ny tsy mety ho afaka amin'io, inona no ataoko? Mbola tsy ao anatinao Jesosy, matoa ny ota ny manjaka ao anatinao, ny fahotana no miraikitra ao anatin'ny fonao, ary izany no anaovanao aniny mandrakariva isan'andro isak'izay mihetsika. Ry havako, ny salamo 7:112 ange dia milaza ato am-poko ny ireketako ny teninao mba tsy hanotako aminao, izany hoe tsisy tenin'Andriamanitra ao anatin'ny fonao, hanika manjaka ny ota. Tsarovy mandrakariva fa raha vao misy fahabangana ny fiainantsika, indrindra ilay fiainam-bavaka ilay natoro anao tetsy aloha tetsy, dia misosoka foana anie ny devoly, ary ny devoly dia mandangolango anao amin'ny fomba malefaka mba hanananao fahazarana amin'iny faharatsiana izay hoentiny iny. Fa raha izay ianao mba nifankazatra tamin'Andriamanitra araka ny Joba 2:20 hoe mifankazara mitsotoa ianao dia hiadana, fa izany no atongavany soa aminao, dia tsy trapahoriana tahaka izany ange ianao tapitra sahady ry havana ny fotoanantsika amin'ity androany ity fa amehezana izay rehetra voalaza dia izao hoe mankatoavan'Andriamanitra. Aoka tsy ho raisinao fotsiny Jesosy Kristy, fa vao mainka horomotra aminao ny devoly, androvo-tsia amin'ny fiainanao ny devoly, tsy hamela mahazo anao ny devoly raha nandray an'i Jesosy Kristy ianao, kanefa tsy mankatoa izay ambaran'i Jesosy Kristy, izay lazain'Andriamanitra.
fa manjary mahatonga faharesena eo amin'ny fiainanao zany. Raha sitraka ao indrindra dia toizantsika izao hoe mankatoavan'Andriamanitra izao amin'ny herin'ny anio tahaka izao. Mangataka amin'ny tompo itsika tanterahana izany raha sitrapony. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra hivavakisika. Misaotra Jesosy ny amin'ny taridalana izay nitarihanao anay androany. Manakambara be dehibe ianao fa voafetra ny fotoana. Koa raha sitraka ao indrindra dia ho tohizana izany amin'ny herin'ny anio tahaka izao. Raha mbola tsy tonga eny amin'ny rahoan'ny lanitra ianao haka anay. Dia apetraka eo am-pelantananao ny mpiaino izao fandaharana izao. Tsy miafina aminao ny manjoa azy ireo. Ao anatin'ny olana, ao anatin'ny fahoriana, ao anatin'ny aretina, ao anatin'ny adi-tsaina maro isan-karazany. Fa ataovy mahay mitodika aminao Jesosy Kristy, ilay tompony finoana sady mpanefa izany mba haizany mankatoa izay tianao ambara, indrindra ny teninao izay manambara indrindra ny hoe aza manahy na amin'inona na amin'inona, foka ny fivavahana sy ny fifonana mba mifisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra. Dia tsaroanay koa Jesosy ny teninao izay milaza fa ny voromanidina aza, ny voninkazo eny an-tsaha aza, hainao ny mamelona ny reny, mampahatsara tarehan'izany voninkazo izany. Maika moa fa ny olonao Andriamanitra vangio ny tokantrano tsirairay avy izay ao anatin'izany fahasahiranana zany ahatsiahy ary ahatsiaro tena fa mila mankatoanao Andriamanitra, mila mikatsaka ny fanjakanao sy ny fahamarinanao marina tokoa dia hanampy ho an'ny tsirairay ny zavatra rehetra. Ho anao Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovana izany vavaka izany. Amen. Meko anao ry havana ny larana finday afahantsika mifanerasera raha toa ka misy izay tianao ambara na entina ambavaka ihany koa dia ny 034 11 293 24. Mbola tsy afaka mihaona aminao aloha amin'izao fotoana fihiboana izao fa lasa tsy mankatoa ny fitsipika ny fanjakana, fa ny fitsipika ety ambonin'ny tany ireny no tandindony fitsipika izay ekentsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Atao ahoana moa ny anaiky an'Andriamanitra izay tsy hita maso? Raha ny lehibe anao izay hitanao maso aza tsy ankatoavinao. Ary dia rehefa tapitra ny fihiboana afaka mihaona ihany isika, apetraka amin'Andriamanitra zany raha sitrapony. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, mahereza indrindra dia mahereza tsara. Velome! Noenoinao teo ny fandaharana ny fandraisen'ny mpino kristianina. Ny fandraisen'ny mpino kristianina natolotry Faramalala Razanajatovo teto amin'ny onjam-peon'ny radio Vaovao Maso.